rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM fanambarana araka ny décision interministérielle navoaka ny fitondram-panjakana ny 2 aprily 2024 zay mandrara ny faneho-kevitra sy ireo adihevitra politika eny amin'ny aino aman-jery rehetra dia manameloko ary toerinay amin'ny endriny rehetra izany fanitsakitsahana mizoany eo hevitra malalaka izany izay voarony lalam-panorenana everinay fa fanaovana didi-jadona ankitsirana ary fanamotena tanteraka ny demokrasia izay vao mitsiry eto amin'ny firenentsika ny ady atao amin'ity valana retina coronavirus ity tsy manakana velively ny faneho-kevitra politika eo amin'ny olo-pirenena eo amin'ny mpanao gazety ary eo amin'ny mpanao politika sy ny olo-tsotra mitaraina daholo ny akabeazan'ny olona noho ny tsy fifehezana sy ny tsy fahitan'ny mpitondra vahaolana amin'izao valana retina coronavirus izao maro ny malagasy no matin'ity valana retina ity fen'ny hopitaly tsy ampy ny fanafody ary raha misy ary dia lafo tsy takatra ny akamoron'ny olona ny vahaolana hitan'ny mpitondra dia ny fanampenam-bava ireo olona mbola afaka miteny sy manao hevitra tsy azo ekena izany fomba mamoehitra zany tsara ny mampatsiahy indray fa ny amena ara-pahasalamana dia tsy tokony atao fitaovana anitsakitsahana sy anam-pitena ny demokrasia ary ny zo fototra anisan'izany dia ny fahalalahana maneho hevitra aoka ny mpitondra tsy anafina ny tsy fahaizana ny tsy fahombiazana ny fitavozavozana na ny atlantisme amin'ny fanampenam-bava ny olo-pirenena toy izao amafisinay indray fa melohanay ary toerinay amin'ny fomba rehetra izao fanapaha-kevitra diso sy fanaovana didi-jadona eto amin'ny firenena malagasy zao eto ihany koa dia manao antsoavo amin'ny voaka malagasy tsy akanavaka izahay mba tsy anaiky ny fametrahana ny didi-jadona eto amin'ity nosy malalatsika ity masina ny tanindrazana ombantsika Andriamanitra